malala ho mitompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny vokatry ny fiaretana kristianina. Ny vokatry ny fiaretana kristianina. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Tesalonianina faharoa toko voalohany, ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny vokatry ny fiaretana kristianina. Azo lazaina fa mpino nanana fiaretana tokoa ny mpino tao Tesalonika fa izay niaritra ny mafy, niaritra fanenjehana, niaritra fahoriana maro samihafa, na ara-batana na ara-tsaina, indrindra ny ara-panahy. Nenjehana mafy ny kristianina tao Tesalonika ary tonga ny tsy marina indray no nahazo rariny teo anivon'ny mpitondra fanjakana. Teo anatrehan'izany rehetra zany anefa dia ambara fa niazona ny finoana kristianina trany ireto kristianina ary dia indro mankasitraka izany fihetsika mateidera izany ny apôstôly Paoly. Ambara fa tsy resy ny finoana izy ireo fa na dia nisedra olana aza. Miariary mandrakariva ny mahavelona ny finoany mpino tao Tesalonika, na teo aza ny zavatsarotra izay nosedrainy. Amin'izany dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa tsy foana tsy akory zany fikelezana aina izany, fa indro isy vokatra tokoa, isy valopity lehibe izay raisiny any an-danitra etsy ankilany. Dia ambara fa Andriamanitra mihitsy no hamaly ireo izay mpanaratsy, mpanakorotana, mpanenjika, mpampahory ny mpino. Zany no hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina hoe zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo. Ery amin'ny andininy fahavalo dia koa ny voalaza hoe amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy manana an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesoa tompontsika, dia olona izay hiara-ny fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny. Hahazo ny anjara fahamaliny ireo izay misetrasetra sy mampahory ary manapatra fahefana amin'ny mpino izay fiangonan'Andriamanitra. Fa etsy ankilany kosa dia asehony izao tenin'Andriamanitra izao. Asongadiny Paoly ny valopity azo ny mpino eo anatrehany fiaretany sy ny faharetany tamin'ny hazakazaky ny finoana. Azo valopity ny mpino ka handroso hiditra amin'ny fitsaharana izy. Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoana no anome azy ny fitsaharana. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahafito manao hoe ary ny anome fitsaharana anareo izay ampahoriana koa mba ny tenanay raha iseho Jesosy Kristy tompo avy any an-danitra mba amin'ny herin'ny anjelina. Andray ny fitsaharana izay omen'Andriamanitra azy ny mino, ary tsy izany ihany fa hitantsika fa hiaraka hitsena amin'ny olombovonjy rehetra ny mino, hitsena amin'ny Kristy sy ny voninahiny raha mby amin'ny fotoana izay hiavian'ny tompo amin'ny voninahitra rahateo. Zany no hitantsika andininy faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, mody vetiny ny ranon'atsakainy, tsy azo lazaina fa
matomomboka ny fikelezanaina ny mpino fa indro ankehitriny hita maso misongadinareo valopity sy ireo vokatry ny fiaretana ny filazany tsara izay efa sokafan'Andriamanitra ho azy. Ho anao kristianina ankehitriny, setrasetrain'ny Satana amin'ny endriny maro samihafa mety ho fahoriana ara-batana, mety ho ara-tsaina, ara-panahy, ara-petsepo, mety fanadroadrona na fanambaniana na fanesona, fa mety ho kapoka sy miantraika amin'ny fiainana mihitsy ny mahazo ny mpino tsiraray avy ankehitriny. Banjino ry havako Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay niteny fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky zao efa naresy zao tontolo zao. Izy ilay naresy zao tontolo zao no hitondranao amin'ny fandresena ka ataony mihoatra noho ny mpandresy aza. Kristy ilay efa naresy ny fahafatesana, efa naresy ny faratapon'ny fahoriana, dia ny fahoriana ny azo fijaliana no noreseny ka nitondra azy tany amin'ny voninahitra lehibe. Ry havako malalo amin'ny tompo, izay rehetra manaradia ny tompo, izay rehetra manaradia ny Kristy, dia manaraka ny fandresena sy misitraka ny fandresena izay entiny raha teo ihany koa. Koa apetrao ho aminy ny fanahinao rehetra, enteo aminy adi-pananao, izy miambina ny fananao. Matoky azy fa fantany ny lalana izay hitondrananao. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Endre Andriamanitra mahatalanjona ny fiasanao amin'ny fiainanay sy amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa na dia zo hipahoriana sy mandalo zavatsarotra sy fisentona maro samihafa aza ny mpino, ny kristianina, ny fiangonana, dia indro ianao mahatanteraka ny teninao mandrakariva manao hoe nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, kanefa mitondra anay nivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Fantatray Tompo fa efa naresy ny zavatra rehetra ianao ka mahay mampandresy anay koa, ka dia mametraka ny fiainanay feno eo ambany fahasoavanao. Mivavaka izay ho an'ireo kristianina pahoriana, enjehina, atao azalamba, hiara-ny didim-pitsarana samihafa noho ny finoananao. Dia mivavaka izahay ianao Andriamanitra ampahery sy hiazona azy ireny mandrakariva mba tsy ho levona ny finoany eo anatrehany setrasetra ny Satana. Dia izay rehetra mahasoa anay, angatanay sy irianay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.